Ny vatana ety amin'ny tranom-bitrika tsy hamarifoza ny tenanay ankehitriny miatrika ny Green Peak na antsoina hoe fihaonana tapany ny filoha Sapanamaitso izay nanasana ireo zoky be atao anivon'ny fikambanana ny ekipa aparitany manerana ny Madagasikara dia isaorana sady ireo tonga nanatrika ankehitriny izay misy faritany 17 manerana Madagasikara ary ireo zoky be izay anivon'ny faritany arahando ekipa ao amin'ny fobe fikambanana. Ny Green Peak moa dia fihaonana tampony izay natao hihaonana ireo filoha Sapanamaitso atao fankan-kevitra andinihana sy hamakafakana lalina indray ny izay mahasoa mahatsara ny fanabeazana Sapanamaitso ka dia eto manatrika antsika ankehitriny ireo marobe izay tonga nasaina. Rehefa vita zao rehetra zao dia iroso isa-paritany indray ka hoentina makany amin'ny sanfiloha amin'ny volana marsa izay voadinika isa-paritany ary rehefa vita izay rehetra izay dia isy ny fehi-kevitra hoentina makany amin'ny fihaonan'ny filoha any Toamasina ho tapahana ho amin'ny fanatsarana ny Sapanamaitso telo.